revavaka asika rehetra topoka sotranao zahay ry Andriamanitra raisy sanaka fanahy masina no ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola velinaina zahay ka afaka miaino ny teninao afaka hiara-latabatra aminao koa amboary ny fonay hahay andray anao Jesosy amin'izao andro advento fiandrasana ny ahatongavanao izao Jesosy eo ngataka ny fanahinao masina zay hiditra ao anatin'ny fonay fa izany mahay manamboatra izany mahay manefy zay ny mahay miteraka na indray olona vaovao hananinao Jesosy mombany teninao feno ny fanahinao naran Jesosy amen. Ten'Andriamanitra zay anjaratsika amin'izao lahady fahatelo amin'ny advent izao dia ny lioka toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina filazantsara masina soatan'ny lioka toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina lioka toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny Tiberio Kaisara fony Pontsy Pilato no gouvernoura tany Jodia ary Heroda no mpanapaka tany Galilea ary Filipo rahalahiny no mpanapaka ny tany Itoria sy Trakonitisy ary Lisania no mpanapaka tany Abilena ary Anasy sy Kaiafa mpisorona be dia tonga tamin'ny Jaona zanaky Zakaria tany anefitra ny ten'Andriamanitra ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka araka ny voasoratra ao amin'ny boky Isaia amin'ny boky ny teniny Isaia mpaminany hoe njany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboaro ny lalan'i Jehova ataovy mahisy ny lalaka-lehany ny loasa rehetra ho totofana ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahetry ary ny meloka isy ary ny lalana mikototona ho amarinina ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Ny nofo rehetra no ahita ny famonjen'Andriamanitra io no ten'Andriamanitra hitako matanjaka indrindra atao anatin'ity ten'Andriamanitra ity hoe ny nofo rehetra ny mananaina rehetra ny olombelona rehetra hahita an Jesosy ilay mpamonjy zay ny tena feny. Fanontaniana mipetraka dia efa nahita azy ve ianao efa nahitan'i Jesosy firy taona na kristianina anao efa tena nahita Jesosy ve sa mbola tsy nahita mivaly teninao dia mety mazava ny masoko pasteur mbola tsy nahita za koa mbola tsy nahita fa amin'ny finoako mahita an Jesosy ve aho miheso masom-panahiko mahita an Jesosy ary zany no afatra ampitainy ten'Andriamanitra hoe ataony Jesosy Kristy Tompo ho hitanao ny alehibe ny fitiavany ny alehibe ny famindrampony ny azonanao amin'izao advent izao mitohy ny adventsika araka ny fanazavana dia hoe fiandrasana no dika ny advent ny andro ahitany Jesosy tokoa ny Israely tamin'izany fotoana izany dia ny ahatongavany tonga nefa Jesosy jamba amin'ny mason'ny Israely no izay tsy io no Jesosy andrasanay sy zanaky Maria sy Josefa io tsy izy io raha ny amin'ny fiandrasana ny fahaterahan Jesosy dia efa tapitra ny advent satria efa tonga Jesosy fateraka tao an-tranonomby izy fa ny adventonao kosa inona raha mitaha amin'ity ten'Andriamanitra ity na ny adventiko ny zavatra efatra lehibe zay tsy maintsy ho tazoninao raha te hiaina ny advento ianao
ary raha te ahitany Jesosy marina tokoa ianao dia tsy azo sarahana am'ireto zavatra efatra anakefatra reto. Ny olona tena mibebaka marina no mahitany Jesosy. Ary io nitoriny Jaona mpanambatisa eto idiratsika ny amin'ny Jaona rehefa avy eo nitoriny batisany fibebahana ho famelan-keloka. Ny faharoa dia tena manana ny finoana ny Jesosy ilay maty sy nitsangana maty zay tena finoana marina, finoana velona, sinoana tena ahitana an Jesosy velona marina tokoa. Fa tsy finoana miankina amin'izay mety ho fahagagana, mety ho asarahan'ny karama, mety ho fahasalamana, mety ho zao sy zao no amaritana ao an Jesosy, fa ny fahitana an Jesosy tokoa dia Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty ihany ho any Andriamanitra velona tompony fiainana. Teboka fahatelo, mahita sy miandry an Jesosy amin'ny fanantenana. Efa hitako ny famindram-pony, efa hitako ny fitiavany ahy, efa hitako fa maty sy nitsangana izy manantena, fa ho avy izy tsara mivela sy maty ka dia andray ahy hiara-mipetraka any aminy ahy. Ny zavatra faefatra dia miandry an Jesosy amin'ny faharetany. Fanazavaisika tamin'ny alahady lasa hoe aoko mahatokatra amin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny inona izy tamin'izay? Fa manadiny ny fanomezana tamin'ny alahady lasa ny sasany. Ny cadeau nomen'Andriamanitra asika tamin'ny alahady tapabolany dia ny hoe nomen'Andriamanitra ilay saro-boninahitry ny fiainana dia ny ety an-tany ianao amin'izany advento zany dia ny hoe io Jesosy. Mirahantsika mahafinaritra hoe ny tsiro ny fiainana andramako sahady ry efa miantanana zany soa lehibe zany manomboka amin'ny batisa masina dia efa mitafy nyvoninahitry'Andriamanitra ny mpanota na dia mpanota ratsy aza takahy satria voavela elika izy. Reo ny zavatra efatra lehibe: miandry an Jesosy amin'ny fibebahana, miandry an Jesosy amin'ny finoana, miandry an Jesosy amin'ny fanantenana, ary miandry an Jesosy mandra-pahatapitry ny fofinaina. Ary zany nataony Jaona mpanambatisa no tapahan-doha Jaona mpanambatisa fa tsy niala amin'ny Jesosy izy mandra-pahatapitry ny fofinaina. Mandeha any ianao manaova toy izany koa. Fiandrasana an Jesosy no adventsika, ary tsy ilay Jesosy teraka itsony no andrasasika tahaka izay nanontanian'ny Jaona mpanambatisa teto hoe ianao ve ilay andrasasika sa mbola hafa? Efa tonga Jesosy, efa teraka tao an-tranon'omby izy, efa nitsangana tamin'ny maty any an-danitra. Tsy itsony ny advento zay resahana amin'izao mialohan'ny krismasy zao, fa inona kosa ny advento zay lazainao hoe fiandrasana? Tsy anao no miandry an Jesosy, fa Jesosy miandry sao dia mba misy hidirany ao anatin'ny fonao. Miandry Jesosy ary lazainy apokalipsy hoe iny rehefa mitsangana eo ambaravarana ako a mandondona. Io ny teboka voalohany amin'ny advento zay andrasasika, ilay Jesosy no miditra ao anatin'ny fo, incarné ao anatin'ny fo. Hoy izy ny mpandinika teolojia anankiray zay, tonga nofo amin'ny fiainanao izy. Zay no andrasana amin'izao advento zao. Tena renao miantso amin'ny fiainanao ve ny présence na ny fisiany Jesosy amin'ny fiainanao ary hitanao ny vokany. Mba hianatra ny any mpanao salamo sika, ny salamo 300 raha nomen'Andriamanitra tombonandro, satria tambaovao sika ny advento dia ny hoe misaoran'i Jehovah fanahiko ary za rehetra ato anatiko ny momba manontolo saorako an'Andriamanitra zany. Zany ny olona tena nahitany Jesosy, ny amaminy Jesosy, ny atsarany Jesosy. Fa raha tsy nahita ny atsarany Jesosy ianao lazaiko anao, na ho lazainao molotra ao zany ny fonao zavatra hafa anao le any. Fa ny mpanao salamo dia hoe zay nanavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, zay nanasitrana ny aretinao, zay nanavitra ny ainao sy hidina ny andavaka, zay nanarina famondram-po sy fiantrananao. Dingana voalohany, ho teraka ao anatin'ny fo izy, na hiditra ao anatin'ny fo izy, io no noely nitsika zay andrasana amin'izao advento zao. Ny faharoa dia ho avy izy andrasana ny aviany amin'ny fahafatesako, ary zay no andrasako
ary io nampianariny foratra masina antsika hoe mampianara anay hanisany andronay mba hanananay voendry. Tamin'ny taona 3 isika dia napetrako teto ny fanontaniana tadidiko tsara zay hoe raha tonga amin'izao ora zao moa Jesosy prenao zao hiakatra any an-danitra azonao antoka ve sa tonga amin'ny tenen'i Jesosy hoe ty firenena ity manaza ahy amin'ny molony fa fony kosa lavitra sy incarné ao anatin'ny fola i Jesosy fa nivelany any amin'ny tranon'omby izy no amin'ny olona mihevitra ny tena no mpanota, amin'ny olona mihevitra ny tena no tsisy ilana azy ambany. Zany no mpiandrondry ny Jesosy miteraka. Sambatra ianao raha mba mahay ilay hira iraitsika foana ary tsy sasatra mamerina azy sy amolotra fa mifo ny foko ry mpamonjy atolotro anao maloto ka diovy mba hofonenanao. Io ny advento izy ho teraka amin'ilay fo maloto hanananao fo vaovao velona tempoly ny fanan'Andriamanitra. Ny fahatongavany fahatelo amin'ny advento roandrasana dia izy ho avy itsara ny velona sy ny matavelasika eo tsisy mahafantatra ny andro sy ny ora miomana ho avy tampoka aminao amin'ny ora tsy ampoizinao. Engany tsy anao tahaka n'izay niresahana tamin'ny alahady lasa hoe Jesosy eo rehefa mba akaikikaiky ny fotoana koa mba tao somary mararirary kely aho mba sarovako mibebaka. Ary raha tonga tampoka izy ahoana asa mazay ny andro lava ho izy malagasy fa anio ho izy ny akapokalipsy anio aza manamafy ny fonareo tsy ampisy fa anio. Tadidiko ny ohatra natasika tamin'ny 3 nisy oalahy teo amin'ny chantre dia vo nibebaka io andron'io ilay namany nampibebahany rahalahy zay fa kristianina vo vita ny fibebahany sy ny vavaka fifonana nataon'ilay rahalahy niara-niasa taminy nirodana ny chantier tamin'ny trano niara-maty tao izy roalahy. Tonga ny fisarana dia hoy Jesosy avelany tay indraiko na dia nimitra segondra farany azy nibebahany ty mpanota gaigilahy ity dia tahaka n'ilay zio lahy teo akavanan'i Jesosy anio no iananao amiko any paradisy. Izaho ilay feno miaso mafy any anefitra ho Jana Mpanambatiso nitantarainy aloha hoe zao kaisarany tamin'izany Herodany tamin'izao tia ny mpisorona be dia ilazana hoe tantara marina ny amin'ny Jesosy Kristy fa sy tantara namboarina mbola ao Israely zany tantara zany mandrak'androany. Ny amin'ny Jana Mpanambatiso dia efa nambara tamin'ny Isaiasy sy Malakia teo efa naminany ny mpaminany Isaiasy ny mpaminany Malakia fa ho avy Jaona hialoha an Jesosy. Jaona Mpanambatiso izy no lehibe amina teraky ny vehivavy hoe ny filazany tsara teo nahoany zavatra iray ihany ny mahalehibe any Jaona na amin'ny mpaminany na amina teraky ny vehivavy dia ny teny nitokana hoe ino zanako n'Andriamanitra zay manaiso ny fahotany zao tontolo zao. Raha tena mifonao mihino tokoa nilazanao an'izany hoe Jesosy eo ianao ilay zanako n'Andriamanitra manaisotra ny fahotako iankina aminao mandrapatapiko ny fifonaiko lazaiko aminao fa mbola misy olona faharoa na fahatelo lazaina hoe lehibe amina teraky ny vehivavy satria ilay lehibe indrindra no anatiny ny mahalehibe any Jaona tsy Jaona akory ny olona be voninahitra fa vody biby mba nitafiry valala sy tanteliny mba hoany fa ilay ao anatiny no lehibe ny fanahin'Andriamanitra zay ny inspiré ny teniny taminy tonga tamiko ny teniny zao Jehova inspiration fa aminanina feo mivantana révélation direct avy amin'Andriamanitra zany. Ary io ny tanjaky ny teniny Jaona hoe tomboka tampoky ny teniny Jehova. Zaho lay seho ny mianso mafy ny teniny Jehova sy lay seho ny mianso mafy dia io ny lazain'ny mpandiniky ao zafady fa mampiasa nyty terme ty amin'ny théologie ny hoe parole créatrice. Justifiante, puissante, tena teny mahery zany manangana ny maty zany tahaka nanangaran'i Jesosy ny Lazarosy hoe ry Lazarosy
mivoa io fa tsy mba teny tahaka ny teniko zany fa teny feno hery ny fanan'Andriamanitra velona ka izay rehetra mandre azy ka mandray amin'ny fo tokoa dia misangana amin'ny maty izy. Inona ny famotinana ny torotenin'ny Jona Mpanao-Batisa dia ny hoe mibebay ianareo fa efakaiky ny fanjakany lanitra. Faritako amin'ny teny roa ihany ny fibebahana: miala amin'ny fahafatesana, mifindra amin'ny fiainana. Zay miala ao amin'ny helo ny fino amin'ny fiainana marak'izay Jesosy manapa-kevitra ianao. Amin'ny teny frantsay izy hoe changement de direction, volte-face. Ilazana azy mitodika amin'Andriamanitra tanteraka ianao. Fa ny tena marina kosa dia nilazain'i Ezekela 18:32 hoe tsy sitrako ny hafatesan'izay maty koa mibebay ianareo mba ho velona. Eo indrindra ny tena ivony noaio ny toroteny Jona Mpanao-Batisa dia nahatonga ny Jiosy hiala amin'ny fahafatesana hifindra ao amin'ny fiainana. Azany ny fibebahana rehefa mibebaka ianao dia zao Jesosy eo esory hiala amin'ny fahafatesana meoahin'ny fiainanao aminao dia ho velona mandrakizay aho. Ilay tenin'Andriamanitra zay hany mamboly fibebahana, ilay tenin'Andriamanitra zay hany mitondra finoana velona zay lazain'ny Paoly hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Ary ny tenin'Andriamanitra zay sabatry ny fanahy ny efa tsy anatoko fahenina hoentinao mandresina maro azy ny devoly misy amin'izao fotoana izao aty an-dafy ka azo lazaina hoe ekena daholo na ny lahy samy lahy ny vady ny vavy samy vavy mety daholo hatramin'ny pastora aza tsatran'izany daholo. Fa ianao ry fiangonana Loterana Malagasy tsy mba ho levona tahaka ny Sodoma sy Gomora ianao, tsia fa ianao lay lazainy tenin'ny tompo hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ndraiko ho mpanapaka ny be. Ny zavatra mahafinaritra amin'ity toroteny na fampianarana zay ataon'ny Jona Mpanao-Batisa ity dia ilay fanambarana zavatra azo lazaina hoe ny rasy rehetra arodana fa ny tsara rehetra ambolena. Ka ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahadimy no asesika teny foidy zao fomba filazan'ny Jona apôstôly azy: amboaro lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakalehany, ny loasa rehetra ho totofana, ny tenim-bohitra sy ny avona ahetsy, ny meloka haisy, ny mikototoana ho amarinina. Misy heviny matanjaka be io andin'io ary to mampahatsiaro ny tenin'i Jehovahandriamanitra tamin'ny Jeremia fahizay hoe indry zaho maniraka anao Jeremia handrodana, handrava ary hanorina sy amboly. Eto inona ny arodana? Tendrombohitra no arodana. Inona no arodana? Havona no arodana. Inona ny arodana? Ny kitoatoana no arodana. Inona daholo zany? Sary zany. Ny mpitoriteny matetika dia milaza hoe ny avona dia frériana sy diso zany. Tsy ho nazo ambony no tena zany tena izy. Io Jesosy raha izany ny ao am-tsainao zay manandra tena no hahetra amin'ny faranidiny. Tsy mendrika andova ny fiainana mandrakizay akory azy. Toy amin'izany ny avona sy ny loasa zay resahana eto ary mikitoatoana. Fa isika kosa dia mamaritra ireo avona ireo sy ireo mikitoatoana ireo sy ireo tendrombohitra ireo dia zao hoe izay rehetra be anananao ao. Inona ny tena anananao ngeza be? Ohatra ny tendrombohitra voalavitra dia fahita ary tsy miesika ozongozonina ke tsy miesika, tena mipetraka tsara. Raha sy traxe engin angamba ny tena akanana azy tao tsy afaka.
fa raha angady na arivo taona eo tsy afaka azefa be loatra lay tenimbohitra inona io mety vola be angamba sa ilay fahotà zay senao anatin'ny fo mihoatra noho ny tenimbohitra aza zao lazany Jehovah Andriamanitra azy amin'ny Isaia toko voalohany hoe marary hatrany an-tampidoha ka hatrany baladia firenena-palota olona mavesa kely taranaka mpanao rasy nefa mahafinaritra rehefa avy eo dia ho indray Jehovah hoe avy are na dia mena tahaka an'zaka aza ny fahotanareo dia ofitsehako tahaka ny oram-panahy Andriamanitra iza nan'Andriamanitra ho tahaka an'izany ka izao inona ny fomba anapitehana inona ny dinamita anapitehana amin'ity tenimbohitra ity satria raha traksa mbola elaela ihany zany fa dinamita io tonga dia bom vita ny tenin'Andriamanitra zay matanjaka mihoatra lavitra noho ny dinamita afaka mandevona ny fompanota ho tonga hanana fo vaovao ho levonina ny fahotanao sy ny faratsiana ny fahalemena maro samihafa esorona eo tenin'Andriamanitra sy fanahin'Andriamanitra miara-miasa lay inspiration avy amin'ny fanahy masina miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra velona raha izany no miaraka amin'ny olona anankiray mitondra ny hafatra Andriamanitra fa tsy volona hamely ny hafa na hitsara ny hafa rehefa miakatra eto fa tena olona ny rain'Andriamanitra tahaka an'jaona hanala ny tenimbohitra rehetra dia ny fahotana sy ny faratsiana handrodana izany amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra velona ny lohasaha inona indray ny heviny ilazana misy zavatra banga aminao tsy anananao misy zavatra banga misy tsy fenao anatinao ao inona io mety banga mety tsy manam-bola angamba ianao io ny banga hitanao amin'ny fiainanao mety ho marina zany mety tsy dia manana fahaizana loatra ianao tsy ampiampy ny diplôme angamba mety tsy manana master fa mety aty mety tsy manana voninahitra fe loatra ianao sy angonana zany ve io banga io ao anatiny io fary amin'ny kitotoana manko somary kelikely ihany lay tenimbohitra fa ny avona sy ny lohasaha dia tena miala amin'ny tampony tenimbohitra tonga dia midina ambany fa mikitotoana zavatra ino atao hoe parallelisme amin'ny ny théologie mialatsiny ny teny an'izany asehon'Andriamanitra no migamingeza be dia dininy kely amin'ny tenimbohitra ny lohasaha teo ity mpandinika anankiray a Madagasikara vehivavy zay nomen'Andriamanitra amin'ny fahendreny dia mamaneny lava zany hoy izy raha mangataka ianao dia zao no atao voalohany Andriamanitra omeo ahy ny fahendrenao fa zany ny bangato amiko ny fahendreny Kristy dia saosy omeo ahy ny fanahinao Kristy fa izany no bangato anatiko ary toa lohasaha zany mangatsiaka azy indraindray mangatsiaka io lohasaha io na izay mipetraka ambanivohitra dia mahafantatra tsara an'io na zay mba nandalo ambanivohitra ny fitiavan'Andriamanitra velona zay banga aminao ka mahatonga anao ankahala ny namanao lohasaha lalina zay mila totofany zany misy fananana fanetsentena mirearea lohasaha lalina koa zany zay mila ho totofana amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy zay lazany apôstôly Paul hoe ampoanao ny fahasoavako io mankataha ny fahasoavan'Andriamanitra zay manarona famindram-po sy fiantrananao izy ny Salamo 3:6 raha tao bango tokana dia zao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany fitahiny rehetra izany no anarona n'ilay lohasahanao ka hoy ny soratra masina hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny ary rehefa avy eo ny bangarabola ave tsy adinon'i Jesosy an'io tsy adinony io
ianareo na dia rasa za hoy Jesosy mahalala ny mezavasoa ho an'ny zanakareo maika fa ny rainareo zay any anta omenenao zany ary na dia ny fahatongavanao aty Kanada manolona ny gasy maro zay mizaly sy ory mihinana fako rainao zao moa no nantsony andaonao fa isimboka fako ary io ianao hoe kanefa lazaiko anao io olona misimboka fako mbola mankalaza an' Jesosy io ary ianao mipetraka tsara amin'ny luxe sy ny confort sy fantatrava fa lay fahasoavan'Andriamanitra nanarona ny losa tamin'ny fiainanao ary aza mirearea rehefa nomen'Andriamanitra fitahena fa ahay toy ny any mpanao salamo hoe misaoran' Jehova fa nahiko asa rehetra atao anatiko misaorany anaran'ny masina amin'ny lafiny materiel sambatra ena fa voasarona fa ny atahorako sao dia mbola misy totoana mila ho finoana zany dia ny fahasoavana sy ny fitahena ary ny fiadanany dia anampy honao ny zavatra rehetra farany dia farany ny maso rehetra no ahita hoy nanomboasika azy teo ny jiosy dia nahita kanefa tsy nino amin'izao ny ahitasika azy dia ao amin'ny teniny dininareo ny soratra masina Jesosy fahony manambara ny ahitanan' Jesosy dia amin'io tena mandrany io zay isatohany ao ity mpanompon'Andriamanitra ity raha mandehany avy mangetaeta ho ity mpanompon'Andriamanitra Madagasikara mila siny fa za dia manana des formations professionnelles amin'ny fifoazana raha izay ny azo ilazana anazy hoy ity ray aman-dreny anankiray tsy lazaiko rehefa mandehany avy mangetaeta dia zao ny sarovo izy misatoka ao Jesosy ary miantso izy avianaka sasako ianao diovika ianao eo lay famenoana ny loasa ary ndray mandeha tany Ankaramalaza rehefa nandeha fandraisana fanasany tompo efa nandeha ntenareo kanefa dia averiko indray misy olona visivisy telo na efatra rehefa nandeha ny liturgie ny fandraisana fanasany tompo tsy hitany teo pastora fa le laranjanany fotsiny ho hitany teo dia zao fanao le rangary efa njara fanasany tompo izy meny ny ray dia tsy meny ny roa telo efatra dia meny ny fahadimy tsy meny ny fahena sy fahafito ny fahavalo no meny tamin'izany mbola velona teo mpanompon'Andriamanitra dia niazakazaka tany amin'ny mamany ny lava mama angamba mety ho sisa lamasaina fa misy zavatra hitako androany tamin'ny fandraisana fanasany tompo misy telo na efatra ry zareo mbola misy velona ho sasany amin'izany amin'isika miteny zao io Jesosy io mama hoe ino Jesosy sika io anaka nametra-pamitaniana ihany le mpiandro hoe fa nahoana no dingadinganiny fa sy nomeny ny olona rehetra dia ho ihany ny navalin'ny mpanompon'Andriamanitra zay nanantona ny fotsy mibebaka dia tsy nomeny tsy nomeny lay nahita misy olona dia tena nahita ny Jesosy io nakako ny ohatra io misy olona tena nahita za aloha mbola tsy nahita te hita fa matahatra hoe sao dia zavatra hafa no hitako eo dia volo no hitako eo zay milaza hoe zany Jesosy tahatra ny tany atsimo nandeha hitoroteny ty evangeliste anankiray amidi nijoro vavolombelona izy amin'io nisy mazava-be avy any an-danitra misakana ny telo evangeliste mbola velo ny evangeliste io am'izao zany Jesosy zay vavahanao ho ilay mamirapiratra be amin'ny endrika anjely dia zay reny evangeliste tsara ny tanany tsy misy olatra na kely akory zay reny ny tongony malandilandina tsara mandimandina tsara tsy mba misy olatra kanefa ambaran' Jesosy hoe io ny olatra nanomboana tsy miala io dia ho ilay evangeliste iton'ilay anjelmaizina mitafy amboadia mitafy ody zanak'ondry dia ho ilay evangeliste amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta mivoasa tany nanjary tolamaina vetivety teo ilay anjely mazava ny masoko tsy te hahitan'io ampianahako ny finokan'i Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty ianao koa te hianao aminao Jesosy androany amin'izao teniny zao sy amin'ny fanasany tompo zay anasany ianao mety tsy mahita ny masonao saingy zao dia ny hoe Jesosy eo maniry mafiaho hialoko eo mbany azy fijalianao hiaona aminao dia andova lanitra ianao voninahitra ho an'Andriamanitra rasy zanaka ary fanay masina zay efa azy hatramin'ny taloha indritra mandraka zay vavaka sika maniry ny hiaona sy ahita ary anana anao tokoa zao Jesosy na dia mpanota azy na dia mahantra azy na dia meloka sisy tanteraka azy ampio hanana firasanana aminao tsy hitady fagagana na ameno zavatra hafa fa ny fahasoavanao no amenoanao ny banga rehetra
ao anatinay ny anaran Jesosy. Amen. Raha isoa ny fitahiana ho amina rehetra ny fahasavan Jesosy Kristy tomposika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fomboana fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.